Inona marina ilay atao hoe tany mandroso. Izay indray izany no adiadintsika eto tonga soa atao mifandarana izany forêt synthétique Canada indray ianao. Inona no atao hoe tany mandroso satria rehefa hita zany any amin'ny télévision sy ny internet dia ny fitondrana ankehitriny zany dia mamatrapatratra fa efa mandroso Madagasikara. Dia misy ihany koa ny slogan hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ny eto amin'ny fanoherana indray nefa zany dia mbola mamerimberina fa Madagasikara dia mahantra ary ny fanamariana ataon'ny communauté internationale koa zany dia milaza fa Madagasikara dia any amin'ny faraparany zany eo amin'ny resaka fampandrosoana. Izany hoe ao anatin'ny tany mahantra. Ka tsara ho fantatritsika zany hoe inona marina zany ny atao hoe tany mandroso. Voalohany indrindra zany misy critère maromaro dia ny infrastructure sy ny teknôlôjia fine pointe zany hoe ny efa misy ny teknôlôjia moderna sy ny teknôlôjia ampiasaina amin'izao fotoana izao zany. Izany hoe rehefa ny fanjakana iray zany, ny tany iray zany efa mampiasa teknôlôjia avo lenta dia azo lazaina izany hoe ao anatin'ny tany mandroso. Eto zany tsika tsy miresaka olon-tokana, tsy miresaka tsika hoe vondrombondron'olona fa ny hoe tany-drazana zany. Eo ihany koa zany ny hoe PIB zany hoe ny produit intérieur brut. Rehefa miakatra zany io dia izay koa zany ny indicateur fa mandroso ilay tany iray. Izany hoe ny ressource rehetra, ny richesse ao amin'ny tany iray zany dia miasa daholo na ny olombelona io zany na ny hoe arena ankibon'ny tany sy ny arena rehetra izay ananan'ny pays anankiray zany dia mobiliser daholo izany ireo karazana ressource rehetra misy ao zany. Ohatra zany hoe Madagasikara dia hoe raha ohatra ka voatrandraka tsara légalement ao anatin'ny lalàna ny ressource rehetra ohatra hoe ambanin'ny tany zany dia mampidi-bola iny zany ho an'ny tany ao Madagasikara izany, mampidi-bola ho an'ny fanjakana ary izay karazana vola miditra amin'ny fanjakana izay zany dia voazarazara zany amin'ny malagasy rehetra tsy vaky volo amin'ny alalan'ny hoe fanomezana asa, amin'ny alalan'ny hoe fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izay tafiditra ao zany ny ataontsika hoe ny fahasalamana. Raha ohatra zany ny vahoaka ao amin'ny tany iray efa mandrefa tsy manana difficulté izy zany na ara-bola zany na ara-materialy ny andeha hitsabo-tena dia efa azo lazaina fa hoe mandroso izy izay. Izany hoe raha ohatra ka ny saran'ny fahasalamana zany voavidin'ny vahoaka rehetra tsy vaky volo ao amin'ny tany iray na koa hoe gratuit izany. Raha ohatra koa zany hoe ny resaka fandefasana ny ankizy any an-tsekoly, raha ohatra io zany hoe tsy misy difficulté zany ny vahoaka rehetra ao amin'ny tany iray mandefa ny zanany zany mianatra dia efa azo lazaina hoe mandroso zany ny tany iray. Ary raha ohatra koa hoe mianatra daholo koa ny population rehetra dia efa indicateur izay. Ny rano fisotro, raha ohatra ka misotro rano fisotro madio daholo ny olona rehetra ao amin'ny tany iray dia efa indicateur ihany koa zay ny fampandrosoana ao amin'ny tany. Raha ohatra ka mipetraka amin'ny trano izay ataontsika hoe zany hoe trano azon'olombelona hipetrahana zany mba misy ny ataontsika hoe minimum na confort izany ho anna olombelona zany. Raha ohatra ka mba ny akabeazan'ny mponina ao zany efa mba misitraka an'izay ataontsika hoe
trano maha-olombelona izay zany a dia efa azo lazaina hoe efa andalan'ny fandrosoana izay, ny fitafiana, ny fandriam-pahalemana raha ohatra ka mba efa mahatsapa ny olona zany a fa mba afaka miriaria mandeha eny an-dalambe na amin'ny alina izany a, mba efa mahatsapa ny olona zany hoe tsy voatery tsy maintsy manisy fefy barobe lehibe vao zay vao andre ny fandriam-pahalemana de efa azo lazaina hoe efa andalan'ny fampandrosoana zay a ny tany iray. Ka efa ananantsika ve zay zavatra zay zany ohatra ao Madagasikara izay hoe karazana confort eo amin'ny société izay. Eo amin'ny resaka hoe fidiram-bola ny état zany ao amin'ny tany iray raha ohatra ka mba maromaro zany ny vola miditra amin'ny état ka afaka tsara zany hoe anaovany izay tokony atao rehetra rehetra ho an'ny population de efa azo lazaina zany hoe efa eo amin'ny andalana ho any amin'ny fampandrosoana izany. Isika akory tsy hitovy hoe eo no eo zany sika de andeha hitovy amin'ny ohatra hoe aty Amerika Avaratra ohatra ny any Eropa, tsy eo no eo akory zany zavatra rehetra rehetra izany fa raha ohatra ka misy zany ny finiavana andeha amin'ny tsaratsara kokoa eo amin'ny firenena dia ataoko angamba fa fotoanany zany a no tokony hijerevana akaiky zany a any zany zavatra rehetra rehetra izany. Ny indicateur ihany koa zany ny hoe tany mandroso de ny indépendance izany hoe rehefa mba tsy baikon'ny tany hafa intsony zany ny firenena iray amin'ny zavatra rehetra izay ataony amin'ny fomba hitondrany ny firenena ao aminy dia efa azo lazaina ihany koa zany hoe ao anatin'ny ataontsika hoe tany mandroso. Mila fantatra mantsy zany izay zavatra rehetra rehetra izay zany mba tsy hampisy an'ilay hoe fifandirana zany hoe ny etsekilany milaza fa efa manao zay azonay atao zahay efa betsaka ny infrastructure ao anatin'ny fampandrosoana ihany koa kanefa ny infrastructure dia tsy ampy ilazana fa hoe mandroso ny tany iray ary ny infrastructure dia afaka manao an'io daholo ny entrepreneur rehetra rehetra izay hoe omena marché izy hoe ity amboary ny hôpitaly de amboary ny hôpitaly, ity amboary ny sekoly de amboary ny sekoly fa afa kosa nefa zany ny hoe fitondrana firenena tsy azo zany hoe ampifamadiana zany na ampifangaroina zany hoe nahavitan'izao de nahavitan'izao de dikan'izay zany de hoe mandroso ny firenena de dikan'izay zany de mahay mitondra zany ny olona anankiray. Betsaka zany ny critère miditra ao anatin'izay hoe olona mahay mitondra izay, président mahay mitondra satria ao koa zany ny fitondrana ny olombelona. Inona moa zany tena hoe mampiavaka ny hoe ny tany mandroso ny Occident zany, inona zany no tena mampiavaka azy, ny secret zany ao anatin'io ataontsika hoe mahatonga azy zany ho puissance mondiale zany satria raha ny teknôlôjia sy ny karazany pitsopitsony madinidinika zany eo amin'ny fampandrosoana nge efa vitan'ny Chine zany, efa vitan'ny hoe ny any amin'ny tany Inde zany, efa vitan'ny Rosiana fa inona zany tena mampiavaka ny Occident? Ny Occident zany de ny concurrence sy ny lobbying. Ireo zany no tena mampatanjaka ny aty amin'ny Occident. Ny pays émergent zany efa manomboka izy zany ny hoe ny eritreritra izy zany to tena tsy ilaitra reto occidentaux reto zany ahoana ny ataontsika amin'ity satria hitsofotsofohany daholo ny afera rehetra rehetra izany eran'izao tontolo izao ary tena manindry zany ny occidentaux de nahita hevitra zany ny pays émergent hoe
andao sika hivondrona ato amin'ny tantsika hanao ny zavatra rehetra izay hoe tsy ahafahan'ny zareo intsony zany mitsofotsofoka intsony ato amin'ny fampandrosoana ny tantsika. De eo zany no nahitan'ny pays émergent irika kely zany ny amin'izay hoe mba fampandrosoan'ny tanin'izay satria ny rahiny izy zany tsy nisy tsony ny afaka hokitikitihany hoe omeko an'izao ianao de aongany io satria ato amin'ny Afrika sy Madagasikara zany sisa ao zany no mbola hoe azo kitikitihana ny olona zany. Kanefa moa amin'izao fotoana zao zany ny efa mametraka fanantenana ohatra zao ny ao amin'ny Sénégal zany ny amin'ny hoe fametrahany ny filoha zay tena hoe lanim-bahoaka izany. Ka hitatsika moa zany ny hoe mety ho toy izay satria efa manome fampanantenana goavana ny vahoaka izany zavatra rehetra izany. Hiditsika mantsy zany ny amin'ny hoe inona ny atao hoe miaro terrain. Ny miaro terrain zany de ny hoe io manko expression québécois zany io, ny hoe aza manitsakitsaka aty amin'ny terrainko. Zany hoe misy zavatra zany rehefa teneniny hoe aza midikiditra amin'ny terrainko. Na io zany resaka hoe olon-tsotra io zany individuel zany io zavatra io zany hoe misy zavatra zany tsy azonao hitsofohana ny mombay. De izay toe-tsaina zay zany dia mandeha ihany koa ao amin'ny fiarahamonina ary mandeha hatrany amin'ny tontolon'ny fitondrana izany, fitondrana firenena satria ny québécois zany dia nandevozin'ny anglisy izy taloha ary nanao karazana révolution tranquille izy zany. Izany hoe karazana fanentanana ny olona zany ny olom-pirenena rehetra ny zava-misy ary dia rehefa tonga saina zany ny olona rehetra hoe izao ange zany ny zavatra misy eto amin'ity tany ity, izao ny système, izao ny fanjakazakana, dia iny izy zany fa ny vondrona izy ny fidy ny olona zay tiany hitarika azy. Zay zany no fomba nataon'ny québécois zany nazahoany zany ny ataontsika hoe mba toerana maha izy azy zany eo amin'ny taniny. Efa misy zavatra manangasanga zany any Madagasikara zany ohatran'izay hoe révolution tranquille zay, fa zany hoe mbola somary tsy de mazava loatra moa zany hoe inona ny tena tiana atongavana, aiza ny tiana ale, tsy de tena mazava amin'ny population zany hoe sao de ny teo ihany ny teo, sao de ralexisy ihany ny koto-zavy. Eo zany ny olona zany manjary tsy tena azony zany hoe aiza ny tena tiana ale. Hita zany tsika ny amin'ny hoe miaro terrain, inona ny atao hoe miaro terrain. Izany hoe misy zany rehefa tsy manam-basy ianao zany, rehefa tsy manana an'ilay toetra izay hoe mietraketraka andeha haka zavatr'olona any amin'ny terrain'olona, de ny terrainao zany no fari-panito tsara ny amin'ny hoe eto sy eto zany tsy azonao hidirana. Zany zavatra rehetra izany dia miatomboka na ataontsika hoe zany hoe ao amin'ny tokantrano iray izay hoe efa nazavaiko teto imbetsaka ny atao hoe sentiment d'appartenance, hoe rehefa terrainao io zany dia ianao zany no mametraka ny fepetra rehetra ao amin'ny terrainao io, ao amin'ny tokantranonao io, amin'ny point de vue rehetra mba tsy olona hafa zany no andeha anjakazaka ao amin'ny tokantranonao ohatra, satria mandamin-javatra be deaibe zay zavatra zay. Fa rehefa novoainao ny trano ka navelanao zany ny olona anao zay tiany atao ao amin'ny tokantranonao dia azakaka fa mety ho zava-doza no zavatra hitranga ao amin'ny tokantranonao, satria mety ampiadin'ny olona ampidirinao ao io zany ohatra ianareo mivady, mety
tsikelikely dia ho lasany daholy ny zavatra rehetra ao amin'ny tokantranonareo ao raha ohatra ianareo ka tsy mitandrina izany mametrapetraka tsara ny plasin'ny vahiny sy ny plasinao a tompotrano zay zavatra zay mantsy zany a tsara ho fariparitana zany a eo amin'ny ataontsika hoe resaka fihavanana ny fihavanana dia miditra ihany koa ny atao hoe responsabilité sy ny hoe resaka discipline sy ny hoe resaka hoe iza no tompotrano fa izay akory a tsy manda ny ataontsika hoe ny fifanajana zany a eo amin'ny vahiny sy ny tompotrano apetrapetraka tsara ny fifanarahana izay atao amin'ny vahiny fa ny mahatompotrano anao dia mahatompotrano anao zay ihany raha ohatra ka misy ny afera hifanaofana dia apetrapetraka tsara any amin'ny mpanao lalàna